Andao ho resantsika ny mahakasika ny raharaha Jean-Luc izay voalaza fa niditra antsokosoko tao anatin'ny tranokalany CNI ary namoaka ilay voka-pifidianana izay tsy nifanaraka tamin'ilay navoakany CNI ary izay no antony tena niampangana azy ka nahatonga azy nidoboka amponja amin'izao fotoana izao. Ka nipitsipitsy ny mahakasika an'izay no resahana amintsika ato anatin'ity video ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Asa dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa isan'andro eto. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany. Ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba honina mantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity. Araky ny izay efa voalaza zay dia ny mahakasika ny raharaha Jean-Luc no tena imbatamatessantsika ato anatin'ity video ity. Fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Nalaza be tato ato zay ny resaka doro-tanety. Nisy hony izany doro-tanety izany tao ampitsatoha Andriantsihy Analam-behivavy sy Antany Mihetry fokontany Andranovory commune Ambositra faharoa tamin'ity herinandro ity izay tamin'ny avakomaly moa izany tokony tamin'ny 1:10 ora maraina. Tombanana ho 10 hektara ny velaran'ny tany may vokatra izany izay nahitana kininina mimoza ary bozaka. Nidina teny an-toerana namon'ny afo nanampy ny fokon'olona ny zandary niaraka tamin'ny ekipany tontolo iainana any Amoron'Mania. Voafehy tanteraka ny afo ora 4 taty aorina. Taorian'izay dia nentanina ireo fokon'olona izay tonga teny an-toerana mba hiaro ny tontolo iainana. Hatreto kosa dia mbola tsy fantatra ny nahavandoza ka misokatra ny fanadihadiana izay raisy ny fitalevam-paritry ny tontolo iainana hiarahana amin'ny zandary brigady Ambositra manoloana an'izany rehetra izany. Mbola ao anatiny izay doro-tanety izay hatrany niresitra ny ala arovana ao Amboditanimena fokontany Antsio commune Ambalakindresy distrikany Ambohimasoa izay niseho tamin'ny andron'ny talata moa io tranga io araky ny loharanom-baovao azo avy amin'ny zandarimaria-pirenena. Niara-ny salahy namon'ny afo ny fokon'olona sy ny mpitandro ny filaminana ary raha ny fantatra dia tsy voafehy ara-dalàna ny firehetana ka tsy maintsy nanaovana aro afo mba tsy hitarana izany. Mbola nitohy tamin'iny androny omaly iny moa ny famonoana izany afo izany. Tsy hivana fa efa may io ala io ny volana Desambra 2024 saingy izao mbola niverina izao ndray izay doro ala izay. Ny tsy fampiny rotsakorana sy ny tsy fampiny rano efa manao ny ataony nefa ireo izay tsy matahotody mbola miniahiany manao an'izay resaka doro-tanety izay. Nefa tadidio fa raha izao doro ala izao no mitohitohy mety hitombo mafimafin'izao ny tsy fampiny rano izay isany mampitaraina ny voaka malagasy amin'izao ankehitriny izao satria ny ala no isany fototry ny fiaviany izay rano izay. Andao amin'izay ho resahantsika ny mahakasika ny raharaha Jean-Luc izay isany niteraka resabe moa izany tato anatiny ity volana ity. Tonga nanao fitsidiana any Jean-Luc Randria Mihaotra tany amin'ny fonjany Antanimora ny mpanao politika avy amin'ny vovolan'ny firaisankina tamin'ny ity herinandro ity. Nitarika izany ny depute Cité Randrianasolony Aiko izay lehibe ny mpanositra sy depute Rina Randriamasinoro izay sekretera jeneraly ny Antoko Tim. Tsirary ny fandetehana any Jean-Luc Randriamihoatra any Amponja mikasika an'ity raharaha ity hoy ireo lohandohan'ny mpanao politika eo anivon'ny fanoherana ireto. Nanazava ny depute Cité fa tsy nisy profo izay navoakany CNI akory raha tena nisy niditra tokoa ny tranokalany CNI. Hatramin'izao izy dia tsy nisy izany profo izany. Nanamafy ihany koa ny depute Rina fa tsy nisy nanao piratazy izany io tranokala io.
tany ambolohany hoy izy dia tsy nisy mpitory akory i Jean-Luc fa efa taty aorina vao nitory ny seni tokony hotoriana indray no lasa nitory ankehitriny hoy izy ireo hatrany. Izy ireo no mitondra ny fikorotanana ho an'ny vahoaka ary aminay dia resaka fanaovana tsindry hazo lena ny nanaovana any Jean-Luc ireny hoy hatrany i député Rina Randriamasinoro. Nanamafy ihany koa ity sekretera jeneraly ny antoko timma ity fa tsy manana fahaizana mikasika ny raharaha informatika ary tsy manana kapasite hitsara any Jean-Luc ny tao amin'ny fampanoavana hoy izy hatrany. Tokony haseho mihitsy hoy izy fa tena nisy nanao piratazy ilay tranokala fa tsy hoe fitoriana fotsiny ny ihany no handetehana any Jean-Luc. Izay moa ny fanehoan-kevitra nireo izay avy ao anivony antoko mpanositra izay fa raha ny fanazavana no entiny ny avy ao anivony mpanao lalàna sy ny fitsarana kosa dia toy izao manaraka izao. Mbola ao anatiny izay raharaha Jean-Luc Randriamihoatra izay hatrany no mitana ny sain'ny mpanarabavao ankehitriny ka nitondra ny fanazavana ny tonia mpanao lalàna eo anivony fitsarana ambaratonga voalohany ao Antananarivo renivohitra ao i Ramatoa Rakotoniaina na Rindra Navalona. Nambarany fa niaiky Jean-Luc Randriamihoatra fa niditra antsokosoko tao amin'ny tranokalany seni ary nanova ny voka-pifidianana ben'ny tanàna farany teo iny. Marina fa manampahaizana informatika i Jean-Luc Randriamihoatra no efa mpikirakira sy mpikambana tao amin'ny komitiny fitsirihana ny tranokalany seni ihany koa. Ny asabotsy 1 Desambra 2024 no namoaka tao amin'ny compte Facebook ny voka-pifidianana i Jean-Luc Randriamihoatra ka nolazainy tao fa ny kandida Ravalomanana Tojo dia nahazo salanisa 2,1 isanjato raha ny kandida Ramanantsoa Harilala no nahazo ny salanisa 3,4 araka ny voka-pifidianana vonjomaika izay navoaka ny seni. Rehefa nosavaina ny solosainy dia nahitana rakitra na ny kaptira ny accès répertoire route any tranokalany seni. Ny 5 Aogositra ihany koa dia namoaka ny tao anatin'ny compte Facebook ny voampanga nanao hoe taratry ny fitondrana mivoaka antsokosoko miditra antsokosoko Jiramandoza hoy ihany ny tonia mpanao lalàna eo anivony fitsarana ambaratonga voalohany ao Antananarivo renivohitra ao. Ka ny fiampangana any Jean-Luc Randriamihoatra araka izany dia ny fidirana tao amin'ny tranokalany seni sy ny famporosihana ny vahoaka ikomy amin'ny jirama sy ny fitondrana ary ny fanotohinana ny filaminana anatiny. Izay sy zay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboky lasy tomboky vavy ka misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa naisanandro eto. Tomboky lasy tomboky vavy mankasitraka dia mirary soa.